Farimbona. Fandarana mivokarin'ireo radio mivoiny fandriam-pahalemana eto Madagasikara na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona. Ampifaliana indray mpianao jaina no hitafanay avy ato amin'ny coalition des radios aminao amin'ity fandarana farimbona ity izay vokarina ao anatin'ny tetika sapef Madagasikara izay misehatra amin'ny fisorohana ny herisetra manodidina fifidianana eto Madagasikara. Rehefa avy niatrika amin'ny fifidianana fiodinana voalohany isika dia tafiditra indrindra amin'ny fiandrasana amin'ny valiny. Nandritra ny andro mifandatsaham-bady dia maro ny akoresy hita tetsiteroa izay naneo amin'ny ankapobeny tsy fahatomombana amin'ny fikarakarana sy fiatrehana amin'ny fifidianana. Somary lava ihany raha fotoana voafaritra nambarana amin'ny valon'ny fifidianana na ho amin'ny fiodinana voaloha izany na ho an'izay mety ho tohiny. Ao anatin'izay fotoan'izay dia azo eritreretina tsara ny isian'ny fanakorontanana amin'ny endriny maro samihafa. Ny loha hevitra ho resadresantsika ao amin'ny anio dia mikasika indrindra amin'ny mahazava-dehibe ny fisian'ny fitoniana sy ny filaminana mandritra ny fiandrasana amin'ny valon'ny fifidianana. Raha indroa ary nasaina mba hiresadresaka amintsika ny amin'izany loha hevitra izany ao Andriamatoa Andonianandria Malazaray, filohan'ny fikambanana KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena, sy Andriamatoa Randrianary Malalalanto Erika, mpikaroka sy mpandalina politika. Faly miarahaba vahiny ary tonga soeto amin'ny studio an'ny coalition des radios. Miarabantsika rehetra, miaraban'ny mpiaino. Miarabanao ihany koa ary miarabantsika rehetra tompoko. Cédric Rasoazanakolany eo amin'ny lafiny teknika ary Nicolas Raolerselny atao amin'ny fanolorana. Manasanao ary anaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany. Vita ny fahafitony volana novambra lasa teo ny fandatsaham-bato ho an'ny fifidianana izay filohampirenena ho amin'ny fiodinana voalohany izay voafaritra ny tety andro ny seni. Ny olom-pirenena tsotra dia miandro ny valin'izany amin'ny alalandreo haino vaky-jery maro samihafa. Tsy tonga ho azy anefa ny valin'ny fifidianana fa misy dingana maromaro arahana amin'ny famoahana izany. Andriamatoa Randrianary Malalalanto, amin'ny maha olom-pirenena tsotranao araka amin'ny fahalalanao inona avy ireo dingana arahana meloha ny fanamarana ofisialy ny valin'ny fifidianana. Tamin'ny taona 1997 tamin'izany nanao service national dia tao amin'ny haute cour constitutionnelle nanao ny SN tamin'izay. Dia ny asanay tamin'izay zany tena nikirakira ny fifidianana tamin'ny 89 mihitsy dia somary efa nisy expérience kely zany tamin'izany mbola somary tanoranora dia tsy fantatra tsara hoe ahoana ny tena fandehany fa ny RCC zany tena mitsara farany. Ary tamin'izany ary moa mety amatrano le juge constitutionnel zany dia izy miteny hoe zone correction atao amin'ity mety hoe PV avy any amin'ny bureau de vote fantra mino fa tsy dia tena niova be tamin'izay fa ny avy any amin'ny bureau de vote zany ny amin'izao makany amin'ny CRMV dia ny CRMV mandefa any amin'ny CENI dia ny CENI makany amin'ny HCC zany dia misy délai daholo rehetrarehetra eo ary ny HCC zany tompony teny farany raha ohatra ka misy zavatra mety mampisalasala. Misy anampiana an'izay ve Andriamatoa Andoniana? Ny toeran'ny senia taloha raha raisiko ny teny namana lanto teo dia nandray an'ilay toeran'ny CNE. Taloha io CNE hoe Conseil National Électoral izay rafitra nipetraka niaraka tamin'ny ministeran'ny aty-tany. Dia manao an'ilay asa nataon'ny ministeran'ny aty-tany taloha mahakasika ny fifidianana no asa ataon'ny senia amin'izao. Ny fomba fiteny azy moa amin'ny teny vahiny dia hoe OGE na hoe organe de gestion des élections. Izay no asa ataon'ny senia amin'ny ankapobeny. Ny senia zany mandritra ny fanatontosana ny fifidianana, ny fanangonam-bokatra, ny senia no manao izay ahatongavany vokatry ny fifidianana eny amin'ny birao-pifidianana mandra-pahatonga ao amin'ny SRMV. Fa misy antota taratasy ilay atsotsika hoe fitanana-tsoratra na hoe procès verbal izay anjaran'ny senia sahala amin'ny hoe anjaran'ny candidat. Dia amin'ny alalan'ireny antota taratasy na fitanana-tsoratra tonga any amin'ny senia ireny no ahafahan'ny senia mamoaka an'ilay vokam-pifidianana izay tonga any aminy. Ho anareo amin'ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena izay mpanara-maso misotra ny fifidianana, moa ve izay hetsika fanaraha-maso ataonareo izay zany eo amin'ny fandatsaham-bato sa mbola mitohy ary tohy hatramin'ny fanambarana ofisialy? Ny fanaraha-maso ataon'ny KMF Knoe no anontanianao dia nanomboka hatrany amin'ny volana Jolay izay no efa nanara-maso. Jolay 7-24 satria tany no nikonokononina. Tsy haiko na mety izany fiteniko hoe nikonokonono izany na hoe nomanina ny lalàna ifehezana ny fifidianana. Ao anatina zotra-pifidianana mantsy na ilay ataontsika amin'ny teny vahiny hoe processus électoral dia manomboka eo amin'ny cadre légal zany hoe eo amin'ny fanomola volana ny lalàna ifehezana ny fifidianana. Eo zany ny processus ny manomboka. Izahay zany tsy miandry an'ilay 7 novambra mihitsy vao andeha hijery hoe inona no tokony atao. Ny tiako heviana zany eo anatina zotra-pifidianana anankiray tsy mijanona amina andro-pifidianana na ilay hoe jour de scrutin fa mitohy io ary ny anay moa zany dia tonga hatrany amin'ilay hoe développement électoral et réforme électorale zany hoe
ny lesoko rehetra amin'ity dia amoahanay fanatsarana ary ny zavatra efa tsara tamin'ity dia tazomina trany dia atolotra le tolo-kevitra ao anatin'ny tatotrana fanaramaso fifidianana hoe reto avy ny zavatra tokony hatsaraina ty kosa tsara ka tokony hotazomana. Izavy ireo mpisehatra manaramaso ny famoahana amin'ny valin'ny fifidianana. Ny mpanaramaso dia tsara ho fantatry ny olon-drehetra fa tsy mamoaka valim-pifidianana fa ny valiny ataoko hoe vokatry ny fanaramaso ny fifidianana no avoakanay. Tamin'ity herinandro ity moa zany nisy SADC, nisy Union Européenne, nisy Union Africaine nanao ny zoma fahasivy volana novambra dia namoaka tatitra zany zareo. Ary zany isany nanatrika moa tao anatin'izay dia naramaso koa zareo ary olona reo tao anatin'ilay izy nofanina aloha nisy fiofanina zany nandritry ny 3 andro reo le observateur avy amin'ny SADC reo zany avy amin'ny firenena maro zareo dia zareo tena manana fiche d'enquête mihitsy amin'ny tablety dia mametraka fanontaniana manao enquête tena manaraka fenitra mihitsy zany zareo isaky ny birao mpifidianana zany ary ho avoakan zareo le tatitra any-orina zany vao avoakan zareo. Ny anazy ngambany mety tsy hijery an'le tena le hoe valim-pifidianana tsy any valim-pifidianana fa ahoana ny fomba nahatongavana tany amin'le valim-pifidianana dia mino fa manao asa mitovitovy amin'ny asan'ny KMF-KNO ihany zany zareo nisy maromaro koa zareo zany niara-ny asa izy nefa samy manana ny sehatra ny asany ihany koa. Dia anampy kely raha tsy mampany anao ao anatin'ny sehatry ny fanarahamaso ny asa fanarahamaso fifidianana tsy dia miasa saina loatra amin'le hoe iza no lany fa ny asa fanarahamaso fifidianana miasa saina bebe koa any amin'le hoe ahoana ny fomba nanatotsana ny fifidianana ary ny somary manahirana eto amintsika dia miandro vahiny hatranytsika zay vao mino hoe ay ohatr'izao le izy fa ny matsikaiky ao anatin'io rehefa atson'ny olona isika hanao fanarahamaso ny fifidianana any aminy dia ohatra n'io ataondrareo eto mialatsiny raha miteny mihitsy hoe fizahantany ara-pifidianana moa ny fitaninanay azy reo olon'ireo azavakeo n'izay manaraka ny fandarana fa vao tonga eto amintsika izy dia ny atao voalohany mametraketana dia tonga dia mivory inona no tantaraintsika rehefa hiala tetotsika dia tonga dia vonona zany zay zavatra zay dia lasa izy aloha manao terrain amin'izay verina avy any izy dia misahatra hitsikely fotsiny dia iny no ataony déclaration. Ny tiako hifampizarana zany dia zao hoe tsika tokony tsy ho maty lolony vahiny fa be dia be ny manam-pahaizana malagasy tsy amin'ny fanarahamaso fotsiny tiako tenena amin'izany fa amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy ka io zany misy kolotsaina mila hifampibeazana koa na hifanabeazana ao anatin'ilay izy. Mety ho tombony fotsiny angambany amin'le hoe mpanarahamaso vahiny théoriquement zany izy tsy voatery ho partisan ny vahiny zany ohatrany hoe tsy malagasy izy ka na izy lany eo maro aloha fa misy ny relation internationale dia tsy maintsy hipetraka ihany hoe tianjareo kokoa irakoto na irabe fa théoriquement zany mahatonga le hoe misy mpijery avy any ivelany dia izay le hoe zareo tsy partisan anatin'le fifidianana zany le izy marina fa hoe mandany vola be ry zareo tena délégation be ry zareo misy marina le hoe manao tourisme zareo fa naizany nefa misy anjara entiny ihany kosa aloha amin'le fanarahamaso arak'izay le niteneniko izay hoe misy positionnement zany ananany zareo izay tsy voatery ho ananantsika eto toerana satria tsika zany mamalagasy antsika dia tsika olona mifidy zay zany zavatra anankiray tiako ampiana kely fotsiny. Raha misy tsy fetezanareo amin'ny fikirakirana ny vato izavy no afaka mitaraina ary aiza no afaka hitoriana izay fikirakirana tsy manaraka ny tokony ho izy zay. Ny olom-pirenena manana zo hifidy ka ny fidy rehefa nyteny zay hoe tsisy ilana n'io karatra mahampifidy io mihitsy fa mila fotsiny hoe misoratra ao anaty lisitry ny mpifidy ny olona dia mitondra ny kara-panondrona izy na permis de conduire na passeport zay misy sary ahafantarana azy dia amarinina hoe ty anarana tompony ty sary ty tokoa ve anarana ao anaty lisitra ary io sary io tokoa ve ilay sarinao mitondra an'le pièce d'identité zany dia ampy. Rehefa nyteny an'izany zay dia nisy olona nyteny hoe ilaina ange le karatry ny mpifidy rehefa hitory dia zay namaly hoe attestation d'inscription sur la liste d'électeurs dia ampy. Karatry ny mpifidy vidinao ariary attestation d'inscription sur la liste d'électeurs atsasaka taratasy A4 anankiray dia ampy. Ary soriana se fokotany manapirofo fa mitondra ny laharana ohatr'izao ty olona ty ato anatin'ny lisitry ny mpifidy ary ny fidy satria ny ahafantaranao ny fidy nge le olona nanao sonia ny se fokotany tsy nahalalany hoe aiza le lisitra zay voasonia le liste maire ozy izy ny fomba fitendrareo fa iny liste maire iny miakatra makany amin'ilay fitsarana mitsara an'ilay fifidianana eto moa zany filohan'ny repoblika le fifidianana dia ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no mitsara dia miakatra makany amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana le lisitry ny mpifidy tao amin'ny birao mpifidianana tsirairay avy zay nasiana sonia dia anjaran'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana manapirofo rehefa avy eo hoe ity olona lazaina fa mpifidy
tato ty velony fidy zay zany entiko mamaly aloha voalohany indrindra mba azahoan'ny olona hoe tsy maintsy olona mpifidy na natotsosany adidiny a no mananjo mitory zay zany aloha ny olona anankiray manana zo itory ny olona anankiray faharoa manana zo itory a dia ny pirotsakofidiana ny anankiray fahatelo a dia ny solotenan'ilay pirotsakofidiana tandremy tsara fa ny olom-pirenena avy ny fidy afaka manam-pirofo an'izay hoe avy ny fidy zay a dia afaka mitory fa ny solotenany tsy afaka mitory izy zany tsy manana zo anana solotena rehefa hitory fa ny pirotsakofidiana no manana zo anana solotena ohatra avocat ohatra ny mandataire politika n'izay nitendreny afaka mitory dia ny taratasy fitoriana dia tsy maintsy misy fepetra maromaro a fa fepetra tsotsotra fotsiny fampizarako amin'ny olona hoe voalohany tsy maintsy misy daty faharoa tsy maintsy misy hoe izy any anaran'ny mpitory fahatelo tsy maintsy misy hoe alefa makaiza le fitoriana fa efatra tsy maintsy voasony fahadimy tsy maintsy ao ny anton'ny fitoriana ary fahaenina tsy maintsy voasoratra hoe inona na iza ilay toriana zavatra ohatran'izany mety hoe pitsopitsony kely amaivan'ny olona fa misy olona nandefa fitoriana any amina fitsarana fa tsy soniaviny le taratasy de mezan'ny olona fotsiny le fitoriana na de mitombona ara ilay fitoriana na hoe alefanao le fitoriana fa diso adresy fitoriana anafoanana voka-pifidianana any amin'ny RCC ny tokony andefasana azy any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany no andefasanao azy de fa diso adresy zany akoatran'ny fahalavan'ny dingana eo amin'ny fikarakarana Andriamatoa Randrianary Malalalanto inona avy ireo antony mety ahataraiky ny fivoahany ny voka-pifidianana le izy aloha zaraiko anankiroa resahako aloha le anankiray ny mety atarana azy aloha dia raha ohatra hoe sendra misy zay na metrany ny lalàna tsy tokony amina saison des pluies zany natao le fifidianana tsy hoe tsika miteny hoe aoka ilatsaka ny orana fa safiditsika koa aloha nefa nanao le izy hoe 7 novembre iny zany mety hoe lavitra le toerana ino hoe fa tsy afaka le procès verbal alaina sary fotsiny mino fa misy système hoe scanena le sy ny karazany fa mety misy procédure zany ao hoe alefa fizika ihany le valim-pifidianana satria ny sary afaka manipulena fa le taratasy mba miena kokoa ny manipulation de mety ho ela zany raha ny amina toerana hoe enclavé zany no atao zay atongavany aty amin'ny SRMV sy ny aty amin'ny senio izy tsika teo izy kosa nefa ny tena antony mihitsy izay mino fa tafiditra ao anatin'ny riska zany zay hoe mety ataraiky an'le voka-pifidianana hoe fananina mihitsy le izy atao mitarazoka mety misy zavatra hafa zany eo zay tsy afaka ho resahako kosa nefa hoe tsy maintsy misy na fa probabilité fotsiny zany hoe mety misy manipulation de ela be le izy miovy eny an-dalana mety misy ifandraisana ny tamin'le antony le voalohany teny lavira toerana sy ny karazany zay aloha zany resaka amin'ny maha olo-pirenena tsotra zay zay zany ny fahitako anazy hoe tsy normal raha ohatra ka amin'izao andron'ny teknôlôjia zao no hoe bureau de vote eto Antananarivo mbola tsy tonga any amin'ny CENI daholo na dia ataoko raha hoe misy procédure lava be eo mety hoe tototra ary zareo be dia be ny asa ataony zany hoe misy tsy faiza mitantana ihany zany ny fahitako an'izany satria tokony efa prévu hoe firy ny bureau de vote eto Antananarivo misy 2.7 ny fokontany nefa andreo rehetrarehetra misy mbola misy bureau de vote 10 avy na ohatrany misy olana kely ihany zany amin'ny lafiny fitantanana ihany koa zay le tena hoe misy volonté zay tsy ampy ihany tao Andriamatoa Andoniena le fanontanianao moa hoe inona avy ireo antony mety ahataraiky raha vao miteny hoe inona avy ireo antony dia tokony maromaro zany le valiteny fa raha ataoko teny banky tokana anankiray dia izy hoe olana ara-drafitra tsy hoe araka rafitra fa resatra drafitra plan le tiako tenenina za zany mieritreritra hoe tokony nisy plan de récupération et de collecte des résultats mazava napetraka fantatra tsara ny CENI na dia tsy androm-panjakana raha ny tenenan'ny lalam-pandrenantsika azy dia ataoko hoe institution anankiray raha nametraka ny CENI ho indépendante tsika araka ny fomba fijery azy dia ozy izy hoe tokony nomena azy daholo ny prérogative ny tombontsoa tokony hifanaraka amin'izay ohatra fotsiny raha ohatra ka olona mandeha makavaly mpifidianana no raisina zany hoe élément CENI dia tokony ho escorté aingana be izy amin'izay tsy miaina zany embouteillage zany ohatra fotsiny fa akoatran'izay dia tena nataontsika hoe tsy misy teknôlôjia tsy takatry ny saina ny eritreretana hoe raha mandeha tongotra avy any ampita-tafika ave makety alarobe dia mety hihoatra ny ray andro ohatra ny hafahafa satria tsy tokony ho any anatina Facebook zany no andefasana zany na any anatina internet hoe mail na ohatra zany fa tena hoe version physique papier no entina dia hoentina tanana dia mandeha tongotra maika mora misy fiara tena tsy hafahafa fa izao hoe
ny mety ataraiky an'ilay izy ozy itsika zay tsy fisian'ny drafitra matypaika izay zany ray fa ny anankiray faharoa koa mety ho azotsika ampiana le izy hoe ny fahafehezana tsara n'ilay andraikitra. Samy mamoaka totanisa mikasika ny mety hoforoana amin'ny valim-pifidianana avokoa izay afaka manao izany, nareo kandida nareo olon-tsotra azinoana avokoa ve izy ireny. Ny voalazany lalàna aloha zany a dia zay no tenenina dia avy eo tsika miresaka an'le tsy voalazany lalàna. Ny voalazany lalàna dia rafitra anankiroa ihany no mahazo mamoaka an'io. Ny rafitra voalohany a CENI, izany hoe misy atotana taratasy fitanana an-tsoratra avy any amin'ny bureau-pifidianana izay raisin'ny rafitry ny CENI ao anivon'ny distrika izay antsoina hoe CED, dia io CED io no mandefa azy any amin'ny CENI. Sahala amin'ny hoe misy ny rafitry ny HCC ao anivon'ny distrikta zany le SRMV. Dia ny CENI mamoaka valim-pifidianana alohan'ny HCC. Le valim-pifidianana avoaka CENI tsy ofisialy fa milaza tendansa fotsiny hoe raha ny voka-pifidianana tonga eto aminay taorian'ny fanangonana ny vokatra rehetra nanerana ny bureau-pifidianana eto amin'ny tany repoblika dia nahazahoana an'izao vokatra izao. Dia mivokatra zany le izy miaraka amin'ny antotanisa an'io. Avy eo ny HCC mamoaka an'ilay vokatra atao hoe ofisialy. Amin'ny ankapobeny raha hatramin'izay nisian'ny CENI na hatramin'izay nisian'ny HCC tamin'izany mbola mety hoe tsy CENI fa ny ministeran'ny atitany dia tsy dia mifanalavitra loatra izy io. Ka atao inona zany le vokatra tsy ofisialy raha misy ihany le vokatra ofisialy, ny ilanan'le vokatra tsy ofisialy ao anatina fitondran-draharaha mpanjakana, le hoe administration publique, indrindrindrindra ny administration civile, fitantanana vahoaka, dia ny ilanan'izy io dia any amin'le ataon'ny vazaha hoe préparation psychologique. Izany hoe homanina mielony sain'ny olona mba hiatrika an'ilay zavatra mety ho hivoaka eo. Ny isam-bato mety miova kely, ny isam-bato sy ny isan-jato n'ilay isam-bato. Ny akoatran'izay ny kandida na ny mpanara-maso dia manana zo azo dika mitovy. Io zany zo droit io fa tsy faveur. Dia manana zo azo dika mitovy ohatrany KMF koa fanabeazan'olom-pirenena zao dia manana dika mitovy an'ilay voka-pifidianana. Amin'izay toerana nanarahanay maso fa tsy hoe manerana ny Madagasikara koa. Marina fa raha miteny ianao zany hoe 22 régions dia ozy ianao manerana ny Madagasikara zany. Fa raha vao miteny fotsiny ianao hoe firy nisan'ny bureau de vote 24 000 mahery dia fa tsy manerana ny Madagasikara intsony le fanaraha-maso nataonay. Izay koa rehefa manao fanaraha-maso dia mampiasa an'ilay technique d'échantillonnage. Amin'izao miteny soso hoe fa fantatray ny vokatra fa zay tsy mahazo miteny an'izany satria tsy fanao zany, tsy anjaran'ny mpanara-maso. Toy izany tsisy hafa koa ny kandidana ny mpirotsakofidina, tsy anjaran'ny mpirotsakofidina ny miteny hoe nahazo vato manao ahoana izy. Fa lasa teraka savorivoro. Tsy fantatro fa ny namako lanto izay miresaka eto manana traikefa be dehibe momba an'izany resaka hoe mety hiteraka savorivoro sy ny sisa zany aloha ngamba mba ho zaraiko aminy dia izy mety mahita ho lazaina ihany koa anatin'izay. Ya. Zavatra anankiray aloha ny zavatra hita amin'izao fotoana izao io resaka hoe mamoaka valim-pifidianana io ny média izay miaraka amin'ny candidat zany dia tsy afaka mandinika anazy tsara ianao raha tsy sady mahay statistika no mahay politika. Mazava kely ilay izy. Mpanao politika dia mampiasa média izy zany ary fantany tsara mihitsy fa ny olona izay manatrika anazy eo dia tsy olona voatery nianatra statistika daholo, tsy voatery nianatra échantillonnage daholo. Dia rehefa mamoaka valim-pifidianana zany ianao mamifaritra izay nahazonao ambony dia ohatra miteny ny olona hoe oay tena nandresy rakotona na nandresy rabe, dia mamoaka koa ny anankiray fa mitoerana hafa. Fa nefa izy io misy an'ilay hoe amin'ilay échantillonnage zany misy resaka pondération. Ny mpanao politika zany mahay mampiasa an'izay manipulation izay. Ny isan-jato ny lalovina fa tsy ny isam-bato. Dia eo no mety hitarika korotana amin'ny lafiny politika satria mora kely ny mandrehitra hafa fa tena sarotra nefa ny mamono hafa. Fa itsika zany amin'ity le hoe samy mamoaka valim-pifidianana ity ny mpanao politika fa hitaka ihany nefa ny hoe tsara ihany samy mamoaka. Kanefany tokony hitaizan'ny olona ihany koa ilaza marina hoe tamina sehatra ohatr'izao nahazo vato ohatr'izao, tamina région ohatr'izao ny teneniny tamina région hafa nahazo vato ohatr'izao. Fa le récapitulatif zany raha ohatra ka hoe tsy raisina mihitsy ohatra le faritra tsy nahazonao vato dia mety hiakatra be ny tahanao ny score ny pourcentage ny resako. Dia eo no manahirana kely amin'izy. Kanefa kosa tsy dia tena d'accord loatra any hoe tsy mahazo mamoaka mihitsy izy satria ny olana fa nisy zany tany aloha ohatra ny tamin'ny 2002 fotsiny ohatra ny resantsika dia efa aty be efa niteraka crise be zany io le resaka hoe fanodinkodinana na tsy ny voka-pifidianana io. Ka raha ohatra ka samy mamoaka dia mifampijery dia misy karazana ohatra ny hoe équilibre mety hipetraka ho azy ihany zany eo satria tsy afaka dia tena hifanalavitra be ny valim-pifidianana eo raha ohatra tena samy mamoaka zany ohatra hoe tonga amina hoe tena
manana logistique mahatafavoaka le 24 000 bureau de vote ka tena nanana procès verbal original avy amin'ireo solotena tany amin'ny bureau de vote zany dia mety hatahotra ihany ireo olona izay mikasa hanodikodina ny safidy-mbahoaka. Marina le izy fa misy lalàna mametraka hoe tsy dia tena mety le mamoaka fa na izany ary arofanina ihany le izy fa nefany amin'izao période misy antsika izao aloha zany mila mitandrina be satria kely sisa dia efa irehitra ny hafa satria be loatra ny fandrangitana izay ataon'ny olona zany hoe izay ny lany premier tour retsy mpanao an'izao mila mitandrina be zany areo indrindra angamba ny tena hoe resantsika rehefa avy eo hoe mila filaminana tsika satria nininana zavatra ho atao fandrosoan'ny Madagasikara ny tanjona. Mila fiomanana ny fetrehana ny fifidianana na ho an'ny kandida izany na ho an'ny mpifidy. Ny fiomanana ara-tsaina indrindrindrindra ny tena takiana mba hampahomby izany. Ry kandida, mety ho ianao no lanin'ny safidy-mbahoaka nefa koa mety tsy ho ianao. Manana toe-tsaina sy toe-tena mendrika mba tsy ho avy aminao no iavin'ny korotana. Ry mpanohana ny kandida tsirairay, ekena ny hetsika ataonareo hampandaniana ny kandida tohananareo ka tsy mifanohitra amin'ny lalàna. Fa kosa ialao ny fanaratsiana ny kandida hafa, ny fidirana amin'ny fiainana manokana, ny fanembana amin'ny fananam-panjakana sy ny fanana n'olon-tsotra. Ianao no nisolo-tena ny kandida tohananao eny amin'ny tontolo manodidina anao koa asehoa ny fitondran-tena mendrika. Ry olom-pirenena, fantaro ny vaovao rehetra mifandraika amin'ny fifidianana mba hialana amintsao. Ny vaovao marina mahakasika ny lisy-pifidianana sy ny fizotrany dia ho hitanao eny amin'ny boroboky tany misy anao na ihany koa ao an-tranonkalan'ny seni. Ry mpanara-maso ny fifidianana, tazomy ny fahamarinana. Ireo mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana dia manana didy sy andraikitra amin'ny filamina amin'ny fifidianana. Alaviro ny tsao, hamarino ny zavatra renao. Areo ny vaovao marina ao an-tranokala, alerte PEV Madagasikara. Mitetika sa PEV Madagasikara dia tohanan'ny ICSP sy vondrona Europeanina. Mpiara-miasa, Ekesa Madagasikara, Coalition des radios, KMF Cnoé, Liberty 32, AU Projet. Mbola manaraka hatrany fandarana farimina ianao amin'izao fotoan'izao amin'ny alalandro radio telopolo miara-miasa amin'ny coalition des radios. Ny loha hevitra fakafakaintsika dia mahazava-dehibe ny fisian'ny filaminana sy fitoniana mandritra ny fiandrasana ny vanim-potoana fifidianana. Miisa roa ny vahintsika, ao Andriamatoa Andonianandria Malazaray, filohan'ny fikambanana KMF Cnoé fanabeazan'olom-pirenena, sy Andriamatoa Randrianary Malala Lantoerika, mpikaroka sy mpandalina politika. Ty tapany faharoa ity dia iompana indrindra amin'ireo endrika herisetra mandritra ny fiandrasana ny valon'ny fifidianana sy ny fisorohana izany. Nahoana no ilaina ny filaminana sy ny fitoniana mandritra izao fiandrasana ny valim-pifidianana izao? Zavatra tena lehibe indrindra aloha ao anatina firenena anankiray dia hoe ny fipetrahany fanjakana izay tandalana misy filaminana mba ahafahan'ny vahoaka miaina tsara. Ary rehefa miaina tsara izy ny tikinan'ilay miaina tsara hoe tsy misy avorivory, tsy misy ady, tsy misy korotana zany. Ary afaka mitohy ny fiainam-pirenena, afaka miasa, afaka mianatra, afaka mamboly, afaka mivarotra sy ny karazana. Zay zany ny zavatra fondamental mihitsy ho ana firenena anankiray. Ary rehefa zay ny sanatriny zany potika dia ela be vao miverina amin'iny toeran'iny indray zany. Raha sanatria zany tsika misy ohatra hoe crise ohatra ny tamin'ny 2002 na tamin'ny 2009 na ny taona 2010 tany aloha tany dia ny zavatra hitranga dia hiemotra be indray Madagasikara. Ny zavatra tena hoe riska zany raha izay no lazana anazy dia ny mpanao politika mandrehitra hafa araka ny teneniko teo. Ary tonga le vahoaka hitrotra, ireo vahoaka ireo manko any anatiny ihany zany. Amin'ny fotoana rehetra dia misy frustration foana. Tsy maintsy misy sarangan'olona foana zany frustré, malahelo noho ny fiainana izay tsy mandroso. Ary eto amintsika dia 2.9 olona no miaina ao ambanin'ny atao hoe seuil de vulnérabilité mihitsy zany. Dia ireo olona ireo mora no manainga an'ireo zany hoe ho tezitra. Raha vao izay nefa no mitranga dia araka ilay teneniko teo potika indray ilay firenena. Ary eo ny ilana ilay fitoniana. Ho ana manokana aleoko lavitra raha hoe lany ilay candidat ilay tsy tiako. Tsy izay hoe hikorotana ny firenena. Aleoko zany mieritreritra hoe tsy maninona aleo mandefitra kely. Tsy izay hoe andehantsika hitrotra fa noho ny antony tsirariny dia tsy lany ilay candidat ilay tiako. Fa tena loza ho an'ny firenena raha ohatra ka tsy mandeha makany amin'ny fanekenan'ny valim-pifidianana eto antsika fa andeha higrevy sy ny karazana zany satria ilay olona lany io tsy anaiky. Donc zavatra hipoaka zany raha vao misy an'izay ka tena ilaina mihitsy ka manana fijery hoe aleo mba mijery lavitra.
efa nanao propagandy efa nandeha ny fifidianana azo atao hoe ny lamina ihany na dia nisy ara ny be deabe tsy tafiditra anatin'ilay fifidianana mety parfait le seni fa aloha miandry ny valin'ny seni miandry ny valin'ny HCC dia eketsika zay eo. Misy anampiana ve? Ny fanontanianao hoe nahoana no ilaina ny filaminana sy ny fitohinana mandritra izao fiandrasana ny valim-pifidianana izao. Misy fotoana ilana n'ilay fomba fijery tia mitikery zay dia hovaliako amin'ny fomba roa ilay fanontanianao. Fomba voalohany fanontaniana apetrako amin'ny mpanaraka ny fandarana. Ilay fanontanianao fa hovaiko. Andao korontantsika ny firenena. Ohatra zany. Maninona ny tsy korontanina? Ny antony zany dia satria raha misy korotana efa voalazany namako teo ny anankiray. Fa ny anankiray faharoa amin'ny antony tsy tokony anakorontanantsika azy dia satria izao fahasahiranantsika izao mbola hitombo bebe koa noho izao. Dia eo zany entiko milaza amin'ilay hoe inona ny antony ilana filaminana sy fitoniana? Moramora koa ny manao hetsika rehefa tony sy milamina ianao. Satria ny hetsika izay ataonao ahafahanao manarina ny tsy mety tsy voatery hoe hikorotana. Fa rehefa tsy tony ianao ary tsy milamina no mandray fanapahan-kevitra anao hetsika dia azagaga fa tsy maintsy mifarany amina korotana le fanapahan-kevitra satria ianao tsy ao anaty fitoniana no mandray an'ilay izy. Ohatr'izay ilay izy amin'ny ankapobeny fa na izany na tsy izany miandry valim-pifidianana tsika na mivoaka ny valim-pifidianana na oriany ny valim-pifidianana dia ilaina foana ny fahatoniana. Tsy ho mpiandrasana valim-pifidianana fotsiny tsika tokony ho tony fa ilaina foana ny fahatoniana na amin'ny fihetsika io na amin'ny fiteny io na amin'ny fomba fiseho fotsiny areo indrindrindrindra ao anatina fifanajana. Mora be aminao ny mifanaja amin'ny manodidina anao rehefa ohatra tony ianao. Ankoatran'ny manipulation ana pourcentage sy ny lafiny statistika nolazainao teo Andriamatoa Randrianary Malalalanto, inona avy ireo mety ho endrika fanakorontanana izy mandritra izao fiandrasana amin'ny valim-pifidianana izao? Resaka teo resaka hoe manipulation na chiffre zany statistika fa raha ny tena marina zany dia mifototra foana eo amin'ilay resaka fanentanana amin'ny alalan'ny média no tena ataoko hoe 7.9% no mety hitondra fanakorontanana. Satria raha ohatra ka hoe misy olona anankiray izao midina Analakely ohatra dia mitarika ny olona, za mino fa tsisy olona anaraka anazy zany eo satria ilay olona manodidina eo ihany ny handre anazy. Fa raha sendra miteny amin'ny télé anankiray fotsiny izy na miteny amin'ny radio be mpiaino dia milaza zavatra tao marina, matetika manko ohatr'izay foana ilay izy. Dia ny olona mihaino azy arakaraka ilay radio mandefa azy na ilay télé mihaino azy mety 100 000, 500 000, 1 million. Raha hitapitrisa zany olona mety ahita n'iny zavatra iny ka raha tao marina ilay izy dia mety handrehitra hafa arak'ilay niteneniko teo. Izay ny tenako ilay endrika fanakorontanana eo am-piandrasana ny valim-pifidianana zany dia mifototra betsaka amin'ny alalan'ny média. Ary izay no mahazava-dehibe amin'ny fandarina izay ataontsika ohatr'izao zany hoe mba tonga ny olona hieritreritra tsara hoe tsy voatery izay tenenin'ny olona amin'ny radio ane ka marina daholo, tsy voatery zavatra tenenin'ny olona amin'ny télé ane ka marina daholo. Taloha manko irenay mafotsiny radio tamin'izany. Dia rehefa ny zavatra mandeha radio dia ohatran'ny hoe tena marina. Efa voakolokolo tamin'izay zany tsika hoe hengo tamin'ny radio mihitsy fa nisy an'izao. Dikan'izay marina iny. Amin'izao taon'izao nefa ny olona rehetra miteny amin'ny radio tsy voatery ilaza marina daholo. Fa mety mahay miresaka tsara izy, mety mahay manazava tsara izy, mahay mambabo be ny fomba firesany dia babo ny olona dia hoe tao marina tokoa zany. Dia voadona le fo, le sentiment zany rehefa voadona dia mitroatra dia mitarika korotana ilay izy. Ary izay ny teneniko hoe anisan'ny mila mitandrina indrindra zany. Dia ny mpamakafaka politika amin'ny alalan'ny média mila mitandrina. Ho tsarain'ny tantara angentsika ny erinany. Hoe ianao ve ilay nitondra korotana tany Madagasikara sa ianao ilay nitondra filaminana tany Madagasikara? Mahafinaritra aloha misy fandarina ohatran'izao zany mba ahafahantsika manazava ny sain'ny olona satria ny fanohitra amin'izao matetika no rehantsika isan'andro. Andriamatoa Andoniaina. Manamafy ny voalazany namana lanto teo ny ainy vaky jery. Radio, ny télé, ny gazety atsoratra. Ireny zany fomba anankiray ahafahana manao manipulation, tsy haiko ny andikako azy amin'ny teny gasy. Fa ho an'ny olona izay manaraka an'izao fandarana izao dia ho ampiko anankiray ilay izy hoe ity resaka tambajotra serasera, resaka ohatra hoe Facebook. Ny marihana amintsika dia izao ny zavatra rehetra avoaka amin'ireny fampalalam-baovao ireny na Facebook io na zavatra hafa dia araka ny tenena teo hoe azo amboarina, tsy voatery ny marina. Fa isika rehefa manaraka vaovao, manaraka na radio, na télévision, na gazety na ohatr'izany dia tsara foana ny mijery vaovao na manaraka vaovao mifanohitra. Ianao zany rehefa hanara-baovao dia sady arao ny andany no arao ny ankilany dia hitanao hoe inona ny zavatra mety ho azo ekena hoe marina. Fa tsika zany tsy tokony hiaina amina fanatisme, izay fahaizana mandanjalanja izay zany anisan'ny mampiavaka antsika olombelona amin'ny biby dia izay ny tokony ho ezahantsika ho trandrahana mafy mila mandanjalanja ao anaty fatoniana ary dia miverina amin'ilay teo ihany hoe izay ny ilana ny fitoniana.
Ankoatran'izay inona koa ny antony na antoka isiny ny filaminana? Ny fomba fiteny, ny fomba fiseho amin'ny akapobeny. Ozy ny frantsay hoe la manière de se communiquer. Ianao zany rehefa mandefa serasera manolona tsy voatery ho amin'ny alalan'ny resaka fotsiny na amin'ny alalana fijery sy ny fihetsiky ny vatana ara dia fa ahafahanao manao serasera ihany koa. Ka ny toetra aloha zany no ataoko hoe voalohany indrindra toetra nanabeazana anao. Manantena fa ny mpanaraka an'ity fandarany ity dia nobeazan'ny ray aman-dreny sy izay olona nanabeazana sekoly na fiarahamonina mba tsy ho tia herisetra satria tsy hitondra tombontsoa antsika mihitsy ny herisetra. Ny anankiray faharoa koa antoka anankiray dia mba tsy hanelitsao satria ny fanelezana tsao ny zavatra eritreretinao fa marina tsy voatery ho marina. Mety hoe marina aminao iny fa tsy voatery ho marina amin'ny hafa. Ary azadino fa misy olona manana an'ilay toetra hafahafa izay, misy olona manana an'ilay toetra hoe izy mamorona zavatra vaovao eo, amboariny hoe marina amin'ny tenany, dia tena resy lahatra izy fa marina aminy, dia tereniny manodidina ino fa marina eo. Ka izay fomba izay tsy ny olon-drehetra no manao an'izay fa matetika ny meneur, le olona mpitarika, matetika no manana an'izay toetra izay. Ka isika izay mpanaradiana le taritana zany dia mila mandinika tsara ao anatin'ilay izy. Renako foana le teniko teo hoe mila fahaizana mandanjalanja fa ny fahaizanao mandanjalanja tsy hipetraka raha tsy ao anatina fitoniana. Ny anisako azy angamba hoe amin'izay fanontaniana mahakasika mihina ny antoka isiny filaminana mandritra ny valotaona fiandrasana dia ilaina ihany koa ny fanjakana izay mipetraka handray andraikitra. Ny zavatra tiampy eto amintsika tsy hoe ny lalàna tena misy. Lalàna mametraka hoe raha manao an'ity zavatra ity ianao dia izao no tokony hanaovanao anazy. Ary raha tsy ataonao araka-iny ilay izy dia mandika lalàna ianao. Fa ny antsika mijanona hatreo na mandika lalàna ary ilay olona dia mampitandrina izahay. Fa rehefa avy eo na tsy mirarary ilay olona, tsisy famaizana. Ny lalàna zany tsy manana force exécutoire raha tsy misy moyen coercitif. Mialatsiny fa tsy hitako izay fomba itenena azy. Tsy maintsy misy zany rafitra izay hanafay ireo olona izay mandika lalàna. Ny fanjakana matoa mipetraka dia izy natao ho arofanina zany amin'izay mety fandakan-dalàna. Ary anjaran'ilay fanjakana mipetraka zany mametraka ny fitoniana amin'ny alalan'ny famaizana ireo mandika lalàna. Raha ohatra moa ka faizina izay mandika lalàna dia tsy sany hafa. Andriamatoa Randrianary Malalalanto, inona no afatra avy any aminao andre kandida sy ho an'ny olom-pirenena tsotra mba hisian'ny filaminana? Alefako lavidavitra kely ilay fijery hoe eto amintsika zany raha ny valim-pifidianana ny hita dia ataoko hoe 99%. Asiako 1% ihany sao dia 10 tsy maintsy mandeha deuxième tour. Dia efa alefako sady hoe na ny fiandrasana ny deuxième tour na ny fiandrasana ny valin'ity le premier tour ity zany dia tokony hiova ihany le fomba fijery. Le fomba fijery dia tsy tokony hoe anao izay alàna ianao ny fomba rehetra zany ho an'ny kandida zany resaka eto. Amin'ny alalan'ny fampanantenana izay ataontsika manko ny ahitana hoe te ho lany fotsiny ianao sa tena tia hampandroso. Misy zavatra zany réaliste. Rehefa mihainao ireo kandida nefa dia manararoatra loatra le fahabadon'ny olona mialatsiny raha miteny izay. Ka mba ahafahantsika hoe tena tonga any amina fandrosoana, izay ny tanjona amin'ny fifidianana, izy mpitondra tena mahay ao manana vision mahalala eo na nanatanterahany an'ilay vision dia aoka tsy atao manidina fotsiny ny fampielezan-kevitra rehefa ho avy amin'ny deuxième tour eo, fa mba tena teneno aminay hoe ahoana ny hatanterahany ny zavatra mpanantenainao ary tena hofidianay tokoa ianao dia tena ho tanterahanao marina dia tena handroso Madagasikara. Dia manarak'izay ho an'ny mpifidy dia mbola izay ihany ny afatra mba dinio tsara. Dinio tsara hoe iza ny olona izay afaka hatanteraka ny fampanantenany fa aza variana fotsiny zany amin'ny endrika ivelany kanefa kosany ny afatra farany ho an'ny izay olon-tsotra zany dia andeontsika mba hianatra hiandry, andeontsika hianatra hanana faharetana raha tsy lany ilay kandida anao miandrasa indray amin'ny 10 taona fa aoka ny firenentsika androso efa ampy zany izay efa be dia be zany ny zavatra potika indrindrindrina teo anelanelan'ny 9 sy 10 sy ny 13 sy 14 ampy izay. Aleo hovana ilay boky anoratra boky vaovao antsika fampandrosoana Madagasikara ary inoantsika fa rehefa ho avy zany antsika aneriana dia mba handova firenena ny tantanina araka ny tokony ho izy mivelatra afaka mandroso. Ho anareo amin'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena, inona ny afatra avy aminao ho an'ireo olona na vondrona na sampana amin'ny tsikera ny asan'ireo mpisehatra sasansasany ao anatin'ny fifidianana? Ny tsikera izay ataon'ny olona dia ilaina foana fa angamba ny afatra ho an'ny olona mandray ny tsikera no alefako voalohany raisina pitoniana ary alalinina tsara satria indraindray mitombona ny tsikera alefan'ny olona. Ho an'ny olona mpanao tsikera indray nefa dia hoy izaho hoe mahazo toa manao tsikera fa ny tsikera tsy misy soso-kevitra tsisy dikany.
tokony ohatr'izany zany le fomba firesakintsika fa tsy faly manebaka sy manabatibaty manambanimbany olona fotsiny a satria zay fihetsika izay a de mitarika atsika tsy ahomby mihitsy na ahoana na ahoana ka eo zany a misy fomba fihetsika sy fomba fiaina mila izarana voalohany marina fa sarotra ny miaino fa mila mahay miaino tsika hoe inona ny teny ataon'ny olona mety tsy mitovy hevitra aminao na teny ataon'ny olona mitovy hevitra aminao de alalinina tsara fa rehefa tsy hainao ny miaino a de mazava ho azy fa ny teny ny mamaky anao a de tsy fantatra otsonona ny zavatra ny tenen'ny olona ara de lasa miteniteny foana ianao avy eo ary zay zavatra zay a mila atao hoe mila fanazara tena fa rehefa tsy mahay manazatra tena amin'izay ianao a de tsy tafavoaka ny fitsekerana tsy ratsy mihitsy fa fotsiny mila tsaraina zany hoe sady mitsikera no manome sosikevitra ary sosikevitra azo tanterahany mbola tsy nanomboka akory ny androny latsabaty de efa maro ny lasa fa tsy anaiky ny valim-pifidianana inona avy ary ireo fepetra tokony ho raisin'ny senia ny HCC ary mivondrona iraisam-pirenena mba hampanan-kery ny valin'ny fifidianana malhonnêteté mihitsy aloha ninona ho tenenina mirotsaka ho fidiana ianao de avy eo ianao miteny fa tsy anaiky rehefa tsy anaiky ianao tokony tsy mirotsaka ho fidiana andray ohatra anankiray ary mety everiko fa tsy ananako tsiny satria efa tsy otsony le olona ho raisiko ohatra rehefa itsikera andriamatoa Hery Rafy maleo tamin'ny vola fahavelony tao anaty gouvernement ary tsara toerana raha ny fitadiavako azy satria premier vice premier ministre izy tamin'izany fa andeha itsikera izy de nametraka fialana fa tsy hoe sady itsikera no hiditra ao anaty gouvernement le fomba fietsika sy fomba fiaina ohatr'izany zany a anisany a ahafahana mitaratra hoe fa izaka ianao ripirotsaka ho fidiana ka ho anahy zany a ny olona zay nanao andreny fihetsika ireny a de hoe tena natao hoe inona ny andraikitra farany ambany indrindra eto amin'ny firenena aloha tsy tenenina fa tsy mendrika hitazona an'izany andraikitra zany le olona rehefa ohatra ianao ka tsy makatoa an'ilay fifidianana izay karakaraina raha izany teo amin'ny toerany de ny desista ary tsy ny desista ka hoe anohana an'izaniza fa ny desista fotsiny miala zany ao anatin'ilay système de tsy miteny hoe za tsy anao fa tsy mety amiko zavatra ataonareo de miala fotsiny de avela ho tapitra ny zavatra ataon'ny olona de miteny ianao avy eo hoe nantona mpialangy de zao fa tsy niteny ela be zay satria tsy te hanakorotana le sotra-pifidiananareo e ka maro ny teny hoe tsy anaiky io moa zany ny mpanao politika atsika tsy haiko na politicien dikan'izany amin'ny teny frantsay sa politikara fa tsy mety zany zavatra zany ary manome ohatra diso a ho an'ny olom-pirenena ary mino aho fa ny olom-pirenena manaraka an'izao fandarana zao a andray lesona ka anasazy an'ireny olona ireny a amin'ny fotoana mamety azy Andriamatoa Lanto apikely fotsiny ngamba le resaka farany teo a anankiray aloha tonga de mazava tsara kosa aloha le anton'le hoe fa maninona no tsy anaiky valim-pifidianana ary zareo de avy nefa no ahitsika any le izy ny antony tonga an zareo a ny teny hoe tsy anaiky de le resaka hoe be de be loatra ny anomalie zany zay zany le hoe tokony hoe nahitsy kanefa kosany a tadidiko tsara kosa 2017 sy tamin'le famolavolana an'le lisy-pifidianana zany a de efa nanentana foana hoe amarino ny anaranao ao anatin'ny lisy-pifidianana iny kosa aloha tsy de tena hoe fautiny seni daholo kosa le izy fa misy anjara andraikitritsika zany zay zany zavatra anankiray hoe misy andraikitritsika izay mpifidy no nahatonga atsika tsy nanakaratra raha ohatra ka tsy nanamarina kanefa kosa zany tsy manala ny andraikitra seni ka atsika nefa ny tsy maintsy mijery amin'ny fomba fijery scientifika ihany hoe reny erreur reny 4% ny amin'le hoe 9,900,000 ngamba izay ny isan'ny mpifidy a de firy isan-jato a ny olona tokony nifidy nefa ny a tsy afaka nifidy ny zavatra anankiray tokony ho realista ihany inona ara le moyen hitarika olona an-dalambe zany zareo rehefa avy eo hoe tsy anaiky ny valim-pifidianana io jerevana nefa ny le valim-pifidianana bipolaire be tonga de ny anankiray mahazo 40%, ny anankiray mahazo 40%, ny ambiny a 0,% ka raha jerena zany le marge d'erreur tsy ho 40% kosa e tiako tenena hoe tsisy olona any amin'ny 5 millions hoe tsy voasoratra anaty tsy mino an'izany a satria sarotra ny anao an'izany ny dikan'izay a amin'izao stady misy atsika izao zany de tokony anaiky amin'ny valim-pifidianana tsika na de eo ara ny mety ho nisy erreur de mazava be le izy hoe ambony be ny tahan'ny vaton'ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana tsy mipetraka tsony le aya zany tany amin'le resaka hoe mety ho marge d'erreur tany amin'ny mpifidy fa kosa nefany a na izany na tsy zany tsara ihany jerena ny fomba anatsarana an'le izy entre les deux tours tsy haiko zany raha araky ny lalàna ohatrany hoe tsy azo sokafana tsony izy fa jerena ihany so misy azo atao zany a mba ialana amin'le hoe raha misy sanatria ny anankiray tsy lany a de atsipiny any amin'le mety ho tsy fetezana tany amin'ny fanomanana le izy a de irehitra indray Madagasikara zay zany tsy maintsy jerevana ihany a ny tompona andraikitra amin'izany ngamba ny malala hoe inona ny tokony atao Andriamatoa Andoniena
ny avy ety amin'ny KMF koa hoe fanabeazan'olom-pirenena dia fanamafisana an'le fitoniana teo. Rehefa ao anatina fitoniana tsika mandray izay voka am-pifidianana eo dia ozy izy namana lanto teo hoe aloha lavitra angery mpanaraka ny fandarana isany ajaina mahita an'ilay olona izay tianao tsy lany fa ilay olona tsy tianao no lany dia milamina ny firenena. Toy izay mahita ny olona tianao lany nefa ny avy eo misavoritaka ny firenena. Izay zavatra izay nefa tsy midika mihitsy hoe ilay tianao rehefa lany dia ho savoritantsika ny firenena. Fa entina milaza izay hoe misy karazana fandeferana tsara koloina ihany atao amintsika. Misy karazana fifanajana tsara koloina ihany atao amintsika ary indrindrindrindra ao anatin'izay misy toetra tokony ananana dia inona ny tsy fanelezana tsao. Ity fanelezana tsao ity tena manimba zavatra be dia be. Na io Facebook, na io gazety atsoratra, na ambava, na antsary. Io zany mila tandremana be io ho an'ny mpikirakira azy. Ankoatran'izay dia misy andraikitra izay mila jerena akaiky no ho antsika olom-pirenena sy ho an'ny mpirotsaka hofidiana. Ekentsika fa be dia be ny tsy fahatomombanana fa dia mila mandanjalanja antsika hoe io tsy fahatomombanana io avy amin'iza. Raha avy amin'ny seni, andraikitra ny seni. Raha avy aminao, andraikitrao. Hiatrika ny fiodinana faharoatsika arak'ilay vinavina izay dombako manana tamin'ny lanto teo, izay tsy voatery ho marina fa mba vinavinana amin'ny rahalahy iny, fa mety tonga dia premier tour de vita koa, fa izay vokany eo dia vokany. Fa raha ohatra ka premier tour de vita moa zany no mitranga dia mila mahay miaina an'izay isika. Raha ohatra kosa miarika fiodinana faharoatsika ho an'izay pombany mpirotsaka hofidiana izay toanany dia ataovy izay alany azy amin'ny fampielezan-kevitra izay ataonao ao anatin'ny fanajana lalàna. Ho an'ny tsy te hifidy tsy afaka hanerena izay fa izay manentana anareo fotsiny na izany na tsy izany raha hoe manana ndraikitra ianareo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny mifidy no anisan'ny ahombiazana indrindra amin'izany. Tsy tokony hoe mionona tsy mifidy satria tsy lany le kandida neritreretiko. Fa rehefa hoe io ny deuxième tour dia tokony mandray andraikitra ao anatin'izay. Fa dia ampiana foana hoe ao anatin'ny fitoniana, ao anatin'ny fifanajana fa izay no ahafahantsika mahomby. Alafiro ny tsao, amarino ny zavatra renao. Arao ny vaovao marina ao amin'ny tranokala. Alerte PEV Madagascar. Tonga sahady amin'ny fiafaran'izao fandaharan'izao sika ny mahazava-dehibe ny fisian'ny filaminana mandritra ny fiandrasana amin'ny valin'ny fifidianana izany loha hevitra noentina ho antsika teto. Fankasitrana no atolotra an'Andriamatoa Andonian'Andriamalaza Ray, filohan'ny fikambanana KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena, sy Andriamatoa Randrianary Malala Lanto Erika, mpikaroka sy mpandalina politika. Cédric Rasoazanak'olana teo amin'ny lafiny teknika, Nicolas Raoulerzeny teo amin'ny fanentanana, ary ny radio mpiara-miasa amin'ny coalition des radios nampita amin'ny feo. Makasitraka anao ampiaino amin'ny fandarana manaraka indray, veloma tompoko. Farimbona. Fandarana mivokarin'ireo radio mivoiny fandriam-pahalema eto Madagasikara na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona. Nitetika SAPEV Madagascar dia toanan'ny ICSP sy vondrona Europeanina. Piara-miasa, Ekesa Madagascar, Coalition des radios, KMF Knoe, Liberté 32, AU Projet.